Salama daholo tsika rehetra tompoko. Somary ohatran'ny ratsiratsy ny connexion androany ka tena ialana tsiny angambany raha ohatra sanatria tapaka ny ianareo ato amin'ny YouTube tena ialana tsiny raha ohatra tapaka satria tsy haiko hoe inona fa ratsiratsy zany le nefa ny orana tsy avy ratsiratsy le connexion antsika menakavy. Salama tompoko, faly manonona mbola tsara. Akory aby tsika? Akory nareo ranandry nareo any amin'ny amikavy amindreny any, akory sa, akory lahaly, tsarava tompoko, akory tompoko, manahoana tompoko, tsaratsara tsy ambakaina isika menakavy. Faly miarahaba anareo any La Réunion, maromaro nareo ny any La Réunion no tena-panaraka an'ity fandaharana ity ary miandamy ambavy. Miarahaba koa ny reto rantsana misy atsika ihany koa any Canada, Vancouver, any amin'ny État de Washington, fa tsy DC akory fa Washington anankiray mba faly ery zareo zany mba notononoko omaly hoe misy Washington anankiroa ndray DC dia ndray en souvenir an'le président Washington ny anarany tamin'izany andro dia any akaikin'ny frontière-ny Canada any misy azy dia faly ery zareo hoe mba misy mahafantatra ny aty aminay fa misy matetika dia manafangaro any Washington DC sy ny Washington aty Seattle. Zay zany le izy faly miarahaba antsika rehetra dia ny any Genève, ny any Île Maurice, Seychelles, Madagasikara tsy adino, faly miarahaba antsika rehetra tompoko, salama daholo. Zay fotsiny ny arahaba zay dia efa mahatratra ny 98 nareo ary ato amin'ny Facebook, ato amin'ny YouTube koa mihazakazaka ihany koa. Zavatra anankiroa no resahantsika androany dia ny resaka fanavakavahana eo amin'ny fitondrana ny samy malagasy. Misy miteny hoe tsy amin'izany intsony zao. Il y en a qui pensent tout bas, du moins tout haut, et qui disent tout bas. Mais moi, je pense tout haut et en même temps, je dis tout haut aussi. Satria tena mampalahelo zavatra io tena mampalahelo ary tsy maintsy resahana mba ahafahana hoe ahatonga saina ny tsirairay. Tadio fa ny ity fandaharantsika ity c'est pas pour haïr. Zay zany aloha tena atsindriko zay. Notre objectif n'est pas de haïr qui que ce soit. Fa isin'ny ny fiarahamonina mirindra dia tsara ny mifampiteny mba isin'ny ny firenena tokony ety, tsara mifanoro sy mifananatra amin'ny zavatra zay tsy mety atao. Ny olana moa dia rehefa manoro ianao miteny ny zavatra tsy mety dia raisin'ny olona fahavalo, tsy dia olana loatra zay fa au moins raha mba atao ny zavatra atoro dia zavatra hafa izay. Raha misy tena mba sady mba mi-impliquer kely anareo zany mba miteny anareo réunion 15h16 zao raha tsy diso tany Mada izy io raha tsy diso dia alefaso hoe aty Australie, misy any Australie nareo reo. Dia mandeha zany le fanapahana amin'ny resaka ohatra fotsiny zao hoe fanaovana gouvernement. Tena dinio tsara mihitsy nefa le poste clé rehetrarehetra fa raha tsy efa nitenenina tsikelikely
Tsy nisy ny fiovanana tsikelikely. Tena mba dinino hoe tena mba mieritreritra anie nareo hoe io ministère amin'ny finance io. Io zany tsy hoe tamin'ny andro Rajoelina rery any a. Io ministère amin'ny finance io de tena hoe tena sous l'égide. Tena tsy maintsy merina zany no mitantrana an'io. Jereo tsara ny historikan'io ministère amin'ny finance io. Raha nisy ministra folo tao tena sahako migarantiry aminareo fa 13 merina daholo. Zay zany anankiray zay. Ao anaty gouvernement raha vao misy poste clé hoe tena enjak'enjana ka sensible be io. Ohatra zao ny fitsarana. Atao merina foana. Tsy entina andeha hanaovana fanavakavahana ho aty fandarana ity. Fa tsindriana ny bokotra ao amin'ny tena makarary an'le firenena. Rehefa misy zavatra mitranga ka tsy mety eny amin'ny fitondrana na amin'ny zavatra amin'ny fanjakana de zao. Nalaza anie za Morora zany. Tsisy zay tsy malala reo mpitsara reo fa intention vaut acte. Première année en droit menatra an'izany de efa mahay hoe l'intention vaut acte. Mbola vao intention fotsiny mbola vao programme fotsiny de efa hoe acte zay. Ohatrany nanao ianao. Circonstance mety atténuante aveo satria hoe mbola tsy consommé le izy. Kanefa efa mipremedité ianao fa miprogramme ianao. Hoe meo Morora ty ho faty aina. De ahoana ny fanaovana azy? Olona ohatran'izany fa tonga de sur le champ. Tsisy fiky. Tonga de limogé partout. Sady tsy membre ny gouvernement no tsy tafiditra sénatrice. Tsy fidina fa nomena ao anatin'ny salama rafleur. Nomena ao anatin'ny quotan'le filoham-pirenena mihitsy. Ohatrany hoe sanatria ve tsisy merina na tsisy zanaky faritra manana ny maizy azy mihitsy eto Madagasikara. Tandremo misy zany a. Vous voyez ça tous les jours. Fa isika tsy mieritreritra mafy tamiko anie raha olona zany tamin'ny tonga tany de Gaulle voalohany indrindra de ma jeunesse tena nitomany tamin'izay. Tany amin'ny taona ino izy teo efa lehibebe avy vao tonga tany moa zany. Tany amin'ny taona 1 tany any. Non plutôt 90. 20 taona zany. De le olona mamana 20 taona zany tany amin'ny année 90. Mamana mahita anao. Vidy zavatra ianao ohatra miarahaba tsy sazoka fotsiny le olona. Ndraindray koa moa tsy mifankahazo ny resaka. Fitanao le olona zany froid. Tadidiko ozy ny renibeako nitaiza anazy zay fa tamin'tinako io. Tandremo ozy izy fa ny olona avy any amin'ny faritra indrindra fa dégostiliard manao fanafody izy. Ianao zany mbola kely de efa conditionnel zany ka tsy mety amintsika miaraka amin'ireny. Tsy azo lava zany misy ao anaty éducation merina zany.
raha tsy miteny an'izany ianao de mandainga. Misy zany. Any amin'ny faritra koa nefa misy an'izay fady antsika fady bory zany fady anitsika. De mitapo tsaratsara sambataina mopera zany. Mitapo le zavatra zany tonga tany a de misy taxi zay mety hisy meriny le dala. Ozy izy mantsana hoe ianao zao sahirakirana ty ozy izy fa ianao ozy izy tena bory zany be fa andao anao etiko izy de introduiseko. De rehefa nintroduiseny le dala zany niaraka tamin'ny olona tany de nandeha sakafo tany amin'ny isabe tamin'ny kalo sy ny karazany de miresaka amin'ny olona amizay de nazavaiko amin'ny olona hoe misy karazany zao tsy an'olo izy etay. Fa eo zany misy le fifandonana ara-pitaizana sy ny karazany ary miseho le izy any amin'ny fitondrana fanjakana. Azo isaina amin'ny ratsan-tanany ny olona avy any amin'ny faritra ao amin'ny présidence. Okasany tsy fantatrareo. Jereo tsara manodidina an'le filoham-pirenena azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny olona avy any amin'ny faritra. Jereo tsara ny olona nanao skandale rehetra tao mba tena hoe tena nahazo sazy miantra ve? Totrany jerena fotsiny. Maro ny olona maro ny tsalo nanapotika ny ino izy teo firenena. Na société mpanjakana zany na société n'ino zany mpite-an-tsalo. Zafady. Potika. Tsisy tsalo migaro zany. Na izy organisena amin'ny fitony an-dalina ampa. Fa raha vao zanaky io faritra. D'un coup de cyclone tsy pino ohatr'izao. Pino. Na zanak'izy io na zanak'izy. Pino. Mivoaka ny marina amin'izao fotoana izao ary mivoaka tao anatin'ny fotoana mamay hoe ngia kapsidy sy tika kiriety zany arety kirinantitra zany de ataotsika hety tikana kiriety. Tafidy ao anatin'io resaka io. Mivoaka ny sary ny kirety zany mba hoe tsisy sariny azy. Mivoaka ny sary ty tokoa kapsidy zay nilazana ndraiky hoe tsy fantatro olona io. Navoaka ny olona ny arsiva rehetra io kapsidy efa ela nalalan'le olona. Tsisy déclenchement na destitution fa vonganombo fotsiny le ACC. Vongandito fotsiny. Mialatsiny tomoko miteny an'izany somary masika fa satria tena zany le tenin'le malagasy. Nen'le malagasy efa tena hopareny mihitsy miainga any ambavany any. Efa tena migosogoso mihitsy izy. Ka raha ohatra ianao miteny eto mbola safosafonao a demi mesure ihany ianao tsy mitondra ny afatry ny malagasy ianao any amin'ireo mpitondro ireo. Vongandito fotsiny. Fampiaro amin'ny ratsy. Le filoham-pirenena tsy samy dego fantatra zao fa ny destitution rehetrarehetra miainga na tamin'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa na ny Ngiarazafy Mahefa Iandry Rajoelina no nanao azy. Fity. Sady ry inona ny zavatra efa matoran'ireo olona ao. De nefa ny le ray hitapoky hitam-pirenena zao fa io fa miaraka maka sary amin'ity olona namitaka amin'ny Madagasikara. Tsisy mesure raisiny. Tsisy destitution. Na hoe miataka aloha ianao provisoirement. Manahirana.
nefa ny zanak'olona ry de là raha monja velona on connaît point ni ton père ni ta mère pio fimpiery moa nareo zanaky faritra teniko mba mitandrema ihany ataon'ny olona côté de service rehefa tonga amin'ny fitondrananareo lasa nareo ndray ny plus intelligent no le zanaka taninarivo nareo ndray mieritreritra fa plus no le zanaka taninarivo de rehefa ampitandremanareo nareo ndray no miseho milay ary ny tena loza miavona ndray miavona ary ny elikala rehefa avy eo zay koa aloha misy anankiray zay tsara fantatra koa zay satria tsy voatery hoe sens unique izy tonga rahalahy dia nao izy mitombo ny vehivavy miaraka aminy na mitombo ny volamena gramage eny an-tanany sy ny sorony na miavona izy na mitambatra daholo zany rehetrarehetra zany ary sarotra tory izy avy eo de vahoaka no destitution fa vahoaka koa tsy te andeha indro fa tonga de indray mandeha tonga de any amin'ny tampony zay tanao andray matora be maefa manahirana zany ny zavatra mitranga ao amin'ny firenetsika io tena manahirana ary tena manahirana tokony ny andraikiny tsy mandray ny andraikiny fa variana atao mifanavakavahana hoe atony tsisy dikany tony tsy mitonga any amin'ny korotana aisany nefa mbola averiko anao ihany andray matoa andry rajely averiko aminao ihany ry zandry fa no ianao no mahamafy an'ireo olon'ireo politiquement zany lalatina rakotana zafy zany epsilon zany dakaty e sady tsy tian'ny olona ao aminareo zany tsy tian'ny ino tizy teo tsy tian'ny mpanohatra zany ilainao lalatina rakotana zafy satria izy mba mahavita madokandokanao isan'andro ao de rehefa raiky fanakamely de izy koa mba mahavitanao miaranao zay ny ilanao azy mandeha ery amin'ny ena manjery ery zay ve nde hanampina an'ity type tompo rehetrarehetra ty ve ny tena ilana olona amin'ny firenena fa tsy olona ampivoatra amin'le firenena ary plus ny tena marina ary lalatina mampiditra anao ankizy koa mampiditra anao ankizy il te ino izy teo elle te met dans l'embarras plus qu'elle te défende. Ce n'est même pas de l'embarras, mais dans des problèmes. Rehefa fa tsy alahelo Antananarivo ka io zavatra ataonao amin'ny rova io. Fa izy lalatina no mitsefatsefaka andeha hamaky ny rova ao. Zazakely viavaria fandrinary. Sa faratsio izy io. Tonga-tokantrano ratsy eny. Ratsy ny tompoko. Zay rehefa ndeha zany tena tiako ary tsika zanaka Antananarivo mihitsy no tokony ho mailo amin'izany satria ireto rahalahintsika reto avatsika de tena mahafinaritra tena mora fitahana anie zany zanaky mifato zany le olona reto manam-pahaizana misy manam-pahaizana fa de tsy hopo rehefa tratranao amin'ny fitiavan'izay izy de fitahan-dralahy de avy eo le olona lasa miova lasa mamany izy mandray anao tsy naturel le fifandraisana fa lasa ohatrany misy hitanao zany fa misy étape be dia be mihitsy izy hoe tena tombobory zany to mbola tsy sarotra be fa misy étape mihitsy e. Tena tsy aferiko zany any za tena anisan'ny tena olona za tany la réunion lehibe tena halako zany hoe fanavakavahana zany halako zany. Anika tam'izany andro zany telo amby folo taona tam'izany sa roa amby folo taona mety misy malala fianakaviana Berichan any Antalaha tsy haiko any sarotra ny anarany fa tsy haiko qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant
Sipa van speka avy any an-talà. Ionina tiany sipa koa 12 taona tam'zao. Tsisy nateniny indray taona. Elle parlait français en même temps, elle parlait de la langue de Sava. Tsisy nahateny. Ako zony anie manko zao créole. Zao metimety amiko. Ka tiako tenenina aminareo hoe oka re le olona tena tsy aza entina aminareo tena hoe tia sady zay ny izy tia ma hoe tsy hoe tsy alomamolay. Tena kozy betsaka mihitsy ny zanaky ny fantatra sady mahay miteny frantsay mahay miteny anglisy tsara de mampalahelo lasa citoyen de seconde zone. Ity na miteny frantsay ara-tsy mahavoa. Someone will translate. Olda izy fa tsy oily. Na hoe canne. Faudrait bien traduire, s'il vous plaît. Tsy hainy deria koa fa will ozy. Tsy mbola hoe tsalim-bamenga zany mipetraka eo e. Fa tsalin-dondo, tsaly velona. Teny frantsay ty mbola 0,, koa. Zao teneko anareo. Misy gasy anakiroa na telo miasa any aminazy za. Zanaky ny faritsy reo. Maro ny zanaky ny malagasy avy any amin'ny faritra. Miasa amina kompania aérienne. Fa leo an'le fanavakavahana ao Madagasikara. Kompania aérienne any ivelany Matanjaka. Misy vehivavy zany. Maro tsy maro fa anankiray zay tena anatin-draha. Zanaky ny faritra vehivavy miasa amin'ireny salona bourse reny a New York. Tsy miavona tsy manino fa ianao ndray raha-tena gasy ianao hoe tonga de teneny gasy saky safotra le aza. Fa izy amin'io sady lava mengy tsara. Zay napetrako izy mba hisin'izay mba hoeninao le matoa andro le tsy mety hiadiky lenao ty. Fa zanaky ny faritra zany de pianao ohatrany tsy pintsy. Izy ne nisy atretriny izy. Rehefa hoe olona antsoinao tonton, zay. Anao zany mba zavatra teneninao zany bibiainy zany. Taranaka deba tokoa ianao ka mbola resaka kozikotera miresahanao ka de ianao tsy mataty. Efa tsy mataty raha ty de mialaty eto zany ny zavatra resahanay zavatra marina. Oka tsy fantatrao koa zanaky deba ne vadiny Sofiny meriny. Oka tsy hainao zany tsy fantatrao akory zany. Anatin'ny professeur Bergaf misy meriny. Ohatra rehefa tsy mahazaka an'le resaka de mela. Resaka kely procédure amin'ny FBI tsika fa ohatrany misy tsy mahazo ary ampiomana anareo psychologiquement. Nanomboka tamin'ny resaka narcotrafic, nanomboka tamin'ny resaka nitizy teo Al-Qaïda dia nanana pouvoir miagir extraterritorial ny FBI. Surtout amin'ny resaka tout ce qui lie et relie le terrorisme. De afaka miagir zareo ivelany ny agissement zany manao enquête. Manao raha izay ny ilana azy manao espionnage mihitsy, manao infiltration dia blanchiment d'argent koa à grande échelle dia
na manao infiltration na manao enquête zareo à l'ASU na OSU an'izay gouvernement na firenena andalovana anaovana an'ilay enquête zany. Ary matetika isaky ny ambasady zay misy ny représentation misy ny américaine zany surtout niveau ambassady amin'ny zone sensible dia tsy maintsy misy andreto anankiroa reto telo CIA zay mandraikitra ny fiarovana ny renseignement rehetra ivelan'ny États-Unis ino automatique iny ny FBI zay ny intérieur zany de mety gaganareo inona ny asany aty intérieur ankoatran'ny efa meko le pouvoir atao hoe extraterritorial de fahatelo ny NSA fa mbola misy maromaro koa izy ao anatin'izany ao anatin'izany koa ohatra ny resaka tout ce qui est resaka économique zany amina resaka espionnage industriel tsy zay manko le resahantsika eto ohatra zao lazako anareo zany raha ohatra sarotra ny ino an'izay ny amin'ny ambassady de France zao ohatra de areo mahavakan'ny olona foana tsy azon-jareo le répartition na asa au niveau an'le administration zany ny ambassadeur de me représenter ny quai d'Orsay me représenter an'le pays me représenter an'le nation me représenter an'le république ny asan'ny consul général de ohatrany hoe ministre ny intérieur me représenter an'ny ministère de l'intérieur am'le toerana misy an'le ambassade zany ohatra zany ambassade d'Antananarivo zao de misy consul général de tout ce qui est intérieur zany hoe zay momba ny frantsay rehetrarehetra ny anambady sy ny karazany miteraka tout ce qui concerne la vie courante zany dia ny consul général fa amin'ny américaine indray izy mitovitovy an'izay ihany fa atao amin'le sapana fitsokolovana zany de misy en permanence reo ary na miaramila raha farafakely ny takany any Madagasikara zao misy any amin'ny marine sy anankifolo any ao raha tsy diso misy aza matahotra anao maro sanderitiana fa ho azavaiko de misy miaramila anankifolo any ao marine sy matetiky reny dia misolo isaky ny roa taona izay na isaky ny taona sy tapany taloha fa tsy maintsy misy reo olondrao tsy fantatrao mihitsy na matetika na amin'ny personnel raha ao amin'ny ambassade matetika na amin'ny personnel ao amin'ny ambassade raha de tsy malala hoe reto olonreto en fait ny tena rétribution ny satria ny FBI tsy ny tena hoa ivelany loatra hoa ankoatran'le niteneniko teo hoe resaka narcodollar tout ce qui relie le terrorisme et le blanchiment d'argent à grande échelle fa misy koa izy manara-maso ny citoyen américain zay mandeha makany amin'ny comment on appelle ça le lasa mivadika terroriste zany na mivadika finoana surtout zao ny tamin'ny Somalie taloha reny tamin'ny Soudan taloha reny ny Kenya ohatrohatran'izany de misy de reo tsy fantatrareo satria raha nohon'le fiaraha-miasa am'le firenena de ny identification andreo hoe FBI manahirana fa ohatrany hoe personnel tsotra ny ambassady fa reo nefany ny administration mampiasa azy de malala hoe ito FBI ity zao takan'izany zao tao amin'ny zay nanahirana an'le de teneko anareo hoe Afghanistan merci any zay ny hoe le mbola tsy nahita olona ny frantsay tam'izany
rehefa noroany andro rajelona aleo tsy tonoky ny anarany satria manahirana. Nisy premier conseiller zany noroana atao amin'ny ambasady. De zao ny ambasady de France zao no tokony zavatra ho fantatritsika. Ankoatran'ny consul général dia ny premier conseiller no anisan'ny solotena ny sampana mpitsikolovana frantsay neny frantsay raha resaka amin'ny ambasady zany. Na rehefa tsy zay dia taloha tena nisy direction anankiray mihitsy na service anankiray. Maty moa le ramatoa zay, ary zay ramatoa zay en relation tamiko. Colonel le izy kay zany. Za tsy mba mandeha am'reny 14 reny manko. Rehefa misy lanonanonany reny tsy mandeha na teny Avoloara na invité ara. Fa mba inviteko anao izy fa fantatra anao fa tsy mandeha, de zay mba nakanesako teny amin'ny ambasady zany, tany amin'ny résidence zany. De avy eo rehefa tena mpinamana be mihitsy zay tena au moins 3 taona 4 taona pendant ny présenceny. De tamin'io andro io nivaky tamiko izy hoe zany ozy izy colonel de l'armée française ozy izy. Taitra be tu fais pas une colonel là. Ah si ozy. Je m'occupais de tout ce qui est renseignement. Ohatran'ny se sentir manipuliana. Et je te remercie beaucoup ozy izy tamin'ny zava-drano ohatran'izao sy zao. Hitako moa tamin'izany zany. Bon, tsy tantaran'iny fa ohatrohatran'izany zany tsy ampozinao akory ity olona ity ka DGSE na ao anatin'ny sapam-pitsikolovana mihitsy fa izy tonga any tsy fantatrao akory hoe colonel mety ramatoa ty fotrany hoe mpiandraikitra zao. Fa taty aoriana moa rehefa lasa izy dia nofoanana le direction misy azy fa nofoanana zavatra fa io zany tsy resaka hoe attaché militaire akory ankoatran'ny reny zany fa direction hafa mihitsy io ary io no anisan'ny olona inono ny ambassadeur teny rehefa misy zavatra fanapakevitra raisina satria io zany tsy fantatry ny olona hoe zao io na zao na zao na zao fa ny ambassadeur mahalala hoe zao ty olo ty ohatran'izay. Ka ny resaka FBI zany de zao na effectivement tonga avy any États-Unis na efa tao a Madagasikara ka za aloha zany hatreto ialako tsiny hatreto tsy eny atao anatin'ny 2 andro zay aloha tsy mijery loatra ny renseignement rehetra na ny information fa hatreto tsy manana élément ahafahako miteny hoe ary ahafahako manaiky fa nisy tokoa ny fionana tamin'ny fanjakana malagasy sy ny FBI amerikana. Fa zao ny zavatra tokony ho fantatritsika malagasy zany. Tsy afaka misambotra amin'ny toerana ivelan'ny juridiction ny fitsarana satria raha hisambotra manko tsy maintsy misy karazana baika avy any amin'ny fitsarana na mandady amin'e na mandady are mety international ny ireny ino izy teo autorité judiciaire reny takany manana délégataire na autorité judiciaire zany zalahy reny. Zany hoe raha ao Madagasikara zany raha mieritrerititsika hoe hisy ho voasambotra ao dia tsy zay ny zavatra hitranga ao. Raha tonga ao reo olona ao zany ka zay nahatonga anao miteny hoe anaovan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina mise à disposition vereo. De io moa zany nataony indirectement izy hoe izy aloha manaraka ny tenitsika ihany de nataony indirectement izy hoe volony zay andray anareo ampio zay am'ty enquête ty. Zay. De zao le izy. Tsy maintsy efa manana ny renseignement, tsy maintsy efa manana ny information préalable c'est base engano ny FBI en États-Unis ary mety efa briefé am'zany
raha ohatra ho a misy a, raha ohatra misy ka efa tonga ao Madagasikara marina ny zany saotra anareo manome cadeau am'le abonnement sy ny karazany reo misaotra betsaka tompoko a misaotra betsaka am'le mametraka kely raha ohatra zany efa misy dia efa briefé aleo ary efa manana ny renseignement eo am-pelantanana. Fomba mpanao ny enquêteur sy ny investigateur dia mametraka fanontaniana izy mazava ho azy dia raha ny ka ohatran'io dia i mette à l'aise le olona anontaniana, i mette en confiance de miresaka de miteny de raisin'zareo noty indraindray izy manontany mihitsy hoe tsy midéranger anao ve raha enregistrena de madidy enregistrena de lasa zareo mody de compileny ny renseignement sy ny information iza milaza marina iza mandainga iza zao iza mianina de selon ny degré ny renseignement sy ny dangerosité ny renseignement na ny information azony zareo ny réaction averiko selon ny degré sy ny dangerosité ny renseignement sy ny information azony zareo ny réaction na zany anaty zany misy les violations na hoe les contournements misy iny aloha zany de matetika sazy amin'iny vola misy vola alohan'le olona incriminé na le nation ireo misy KBDB amin'ny sitany gouvernement américaine par rapport am'zany fa par contre tena tsindriko ty raha sanatria zay le ataoko hoe aza mirariratsy ny adversaire raha sanatria ka fitaovam-piadina nentina raha mino moi j'ai des raisons de dire que ça a été du moins c'était des fitaovam-piadina des équipements des munitions des missiles tao mitomindreo fiaramanidindreo satria rehefa jerena am'izao fotoan'izao mbola tsy enrôlé ao anatin'le patrimoine na parc avion any Mahanair reto 777 anakidimy reto fanao mihitsy ny hoe tsy cargo ny mitondra an'izy am'izay vao fitaka daholo ny zanako zao tontolo zao fa asorona daholo na ny tsinain'le avion raha asorona ny seza asorona ny cabine de anaovana adaptation hoe ray sy étagena na ny tany technicien hoe azo atao zany ozy tsy miditsy any aloha fa tsy miditsy any amin'ny vodiny feo mitakibo amin'ny ampidirina ny entana de amin'ny palety azo atao tsara de tsereto aho hoe 251 tonnes fois 5 255 tonnes zany de eritrereto ny armement nentina tam'zany de vous allez voir hoe hipetrapotsiny ve ny amerikanina hipetrapotsiny ve ny israelianina ho sarotra nazavaiko zay zany nataoko faran'zay foy dia le hoe ny opposition ve afaka mitory amin'ny FBA ny mandefa renseignement azon'ny opposition atao raha ohatra misy renseignement misy proof ikomako zay komako zay mako izy tsika zany mba hisaoran'Andriamanitra ity fandarana ity no anisan'ny fandarana traduiseny nisy ary zay tsy teny
Tsy tenitenenina foana eto mihitsy. Traduisena ny chancellerie au moins anankiroa. Mba tsy tenenana hoe izy ireo de aleo tsy mitenitsika satria tsy autorisé miteny. Fandray andro any nareo rehefa le izy ambassadeur mihitsy no miteny de gaginareo ary indraindray raha misy zavatra zay nini. Afaka mitory, tsy mitory fa mandefa raporo na noty ny opposition any amin'ny FBA, mandefa koa any amin'ny gouvernement na any amin'ny Trump directement ary miaraka amin'ny pirofo fa tsy tora-po fotsiny no atao. Zay zany amin'iny. Fa izao tsy voatery mamaly anareo ny FBA na ny gouvernement américain fa matoa izy tsy mamaly anareo dia tsy votre courrier manque de pertinence na on va dire hoe impertinent na insuffisance de preuve, ils vont pas perdre leur temps par rapport à vous. Satria tsika manko ny problématika rehefa manao zavatra de variana mitora-po. Takan'izay le teneniko hoe non, miala tsiny fa za tsy manana pirofo, eto am-pelantanako afahako hiteny hoe ny zanaky ny filoha, zanak'Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny société dia tafiditra ao anatin'io resaka 777 io. Tsy manana pirofo an'izay. Tsy manana an'izany donc tsy afaka hiteny. Par contre za afaka miteny hoe tsy possible hoe tsy au courant i Andry Rajoelina misy io contournement io, io matriculation temporaire io, tsy possible. Ary ho avy ny fotoana hidemontrena amin'izany tsy eto fa amin'ny fomba hafa. Satria itony fandarana itony tokony hanana forme dissuasive fa tsy natao hiteniteny fotsiny. Ary eto dia mandiso tanteraka. Fa misaotra ny lera namana aloha tena misaotra betsaka amin'ny estime anananao, misaotra be dia be fa zao miala tsiny lalahy fa diso le izy, tsy matahotra lanceur d'alerte zany io fanjakana io, tsy matahotra diaspora zany io fanjakana io. Efa maty fo, efa maty saina io. Tsisy inona, tsisy rehefa olona vita mangala-bato massivement zany, entina ane amin'ny fangalaram-bato nataony Andry Rajoelina tany Ambato Fianarany. Mafy anie madame Christine Razanamaso iny fa tena na ny réaction ary tena manaiky aho fa mafy lera matoa. Fa neny sisany tsy nanaraka. Tokony ho fantatrareo malagasy zany. Tokony ho fantatritsika malagasy zany. Mafy anie zany. Eritrereto zany hoe misy manisa ao anaty fanisana vato tsy avela miditra ny solotena Ramatoa Christine Razanamaso. Mafy anie zany. Iny le rangahy atao talen'ny intégrité sy ny tseko iny no anisan'ny tompony andraikitra tamin'izany. De izy io no intègre le pitsony iny. Rehefa olona ny tonga amin'izany stade zany hoe mahavita tena miteny le ranao anaty hoe hita mihitsy ianao hoe taranak'Ratsiraka. Fa za tsy miteny hoe tsy nangala-bato, hoe tsy nisy ny ela-bato, tsy zany hono nanao azy. Hoe tsy nisy ny ela-bato tamin'ny andron'ny Ratsiraka tsy miteny an'izany aho. Fa tsy tena hoe tena tsy mahazo miditra hono nareo. Loza. Io ala-bato io fanisana io par silence. Tonga de le urina anankiray tonga de misy olo anankiray. De resy Christine Razanamaso. Za zao no anisany tena antaratsika tena anisan'ny teny anazy a. Raha zany ohatranao madame, raha zany ohatranao présidente tsy milatsaka. Tsy maharesy ahy io izy any. Tena tsy maharesy ahy. Ary tena marina ny teniny. Tena tsy naharesy azy mihitsy i Andry Rajoelina fa zao ny teniko marina hoe ianao ne hopitehina ohatry ny sira ianao a. Fantatra anao a ny toetran'ny Andry Rajoelina. Hopitehiny Andry Rajoelina ohatry ny sira ianao a. Fantatro loatra ny toetran'io a. Rancune fatina aliko io a. Ngava ny tany mihitsy ary nidina ny tany. Samby nahitsika menakavy. Ka raha ohatra hoe hitenitsika zany, aleotsika modeste ihany, du moins ny tenako zany.
Matsapa fa tsy atahorany Andry Rajoelina zany a. Tsy matahotra anazy zany izy, tsy manofo zany hoe ny diaspora matahora Andry Rajoelina, tsy hoe manano anao ny akama fa merci beaucoup pour l'estime, tu nous encourages à faire ino ty teo au mieux, chercher l'excellence et l'efficacité, la dissuasion, les résultats pour notre émission. Fa misaotra betsaka any am'izay fa zay le bandikely io, ho lefa maty fosy fanahy io. Parlant de Fleury Rakotomalala, zay ny tena andrasanareo betsaka eo a. Misaotra anareo am'le manao abonnement, sy le mametraka kely a atao anatin'ny fandaharana zany. Izy sisa merina anaty force hors sujet kely. Bon, aveo fa fito reny voilà, un peu dessus hein. Ty fandaharany ty hoe resaka Fleury Rakotomalala ty a, de fa ela izy ty no tokony nataoko. Farafahakeliny tany amin'ny 2021 tany. Farafahakeliny. Fa ny tokony tena izy tany amin'ny volana mai, mety ho misy chronologie mety ho diso a, fa l'essentiel c'est que bon, pour maintenant, vous êtes informés, ary fantatrareo hoe inona no mitranga. Fleury Rakotomalala est quelqu'un de très, très, très sportif. Isan'andro a dia tsy maintsy manao tennis farafahakeliny adiny 3. Na tany Madagasikara na taty an-dafy. Fa semble-t-il ny tena erreur-ako, ary hitako moa any Madagasikara, reto le mpanao sport matetika no tratran'le izy. Satria au minéral tsisy teneur oligo-élément no sotroina. Aika tena hoe ny dokotera zany no niteny, ny mpitsabo aty no niteny hoe ilaina ny misotro Vichy na tapaky ny tavoahangy fotsiny araha pendant an'io mikotrana iny. Aika za ty tsy malala zany hoe mon corps se vide par le sport zany, de calcium et de magnésium, fa za en forme tsara, miasa tsara, tena hoe tena en forme zany no ho an'izay nahita anahy taloha zany. Marina fa un peu joufflu, fa c'est pas si grave que ça. Zay zany le drala zany, zay le fandehany. De tonga ny 2017 zany, vadiko moa zany depuis 2017 zany année scolaire 2017 no nakaty an-dafy hamita ny doctorat. Fa nahitako loza io. Hoe za mipetraka amin'ny Madagasikara zany tsy niditrako. Ny vadiko voalohany taty an-dafy, kenao olona bandy maditrako. Ahoana izy ny tsy hitady ny mety aminy? Lasa izy. Taraiky teo Rakotobe, Rakotomalala fa tsy Rakotobe. Existe manko le Rakotobe. De rehefa niteny ny vadiko ny 2017 taty amin'ny faraparany taona taty, tsy vitako izy mipetraka rery fa tsy maintsy mandeha nareo. Le zanako vavy koa tsy nanaiko intsony nianatra ao amin'ny British School.
Zaho izy ndeha hody any an-dafy fa za tsy hanan-troso. Secrétaire de migrefy izy. Za tsy mahavita an'le hoe zanako vavy hoe tsy maintsy mandeha any tsy iny zany tena c'est comme les gens ils disent hoe il a trouvé son maître. Zay ataony jereny fotsiny sary mena de efa vita. Tsy nianatra izy zany farany le vadiko tonga tany ny volana desambra natao daholo ny taratasy rehetra. Za aloha zany de milaza fa za tsy vazaha fa mbola tsy nahazo olana mihitsy aho tamin'ny resaka séjour na indray mandeha ary parmi ny gasy rara introduit ao anatin'ny politika frantsay manao politika frantsay fa mifidy any no tsy ataoko tsy mbola nataoko fa gardeko foana avec fierté ny nationalité malagasiko mba miteny ary reo namako hoe andao mivadika vazaha am'izay gardeko foana iny fa maro ny olona mieritreritra hoe Fleurity vazaha non gasy fa mivady aman-janako no vazaha gasy dia nataony taratasy zany de vita vetivety ambassadeurako moa namana raha teo matetika de lasy le ry zany niala tany Madagasikara début 2018 toko zany hoe mbola tsy tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ho anareo zay miteny zany hoe nitsoaka i Fleury Rakotomalala satria nanany zato vola nanany zaroa vola de diso tanteraka zany. La preuve 2018 zay mbola verina tany nanao fety Noël tany le 6 na le 5 janvier définitivement 2019 zay tsy tany intsony mandrakity ny androany. Inona no nahatonga an'izay? Zay zany rehefa nanatitra ny vadiko satria zany sy ny zanako zany de hoe hody ahako ny volana mai 2019 rehefa tena installé tsara zany tsisy souci intsony ny installation tafapetraka daholo ny rehetrarehetra. Io tsisy resaka politika io fa za zany efa miteny hoe i Andry Rajoelina ny lany eo de 2017 de efa niteny an'izany tafaverina ny fitondrany Andry Rajoelina ary 2017 nanohatra ny an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Nisy volako tao amin'ny finance fa tsy navoaka an'zareo mandrakity ny andrano ary zay vao maika tena nampatongana nohatra tsy hany moa le olana fa tsy hany midika tongana. Mois de mai 2019 zany ny tokony hody any Madagasikara. Za nefa zany niainga tany amin'ny malgré za 106 kilos ho an'izay mahalala za manao tennis io tsy le tennis hoe kilalao baballe fa tena le midaroka entre autres hoe meny olona ohatra zao Rivo Rakotovorony nomeny surnom tany Tamatave hoe Sampras satria sady manao service mafy no précis surtout amin'ny surface dure zany de nomeny anarana hoe Sampras de za zany memahia 106 kilos de nidina de 92 mivadika hoe de za zany mieritreritra hoe tsy miena ny sakafo haniko za mieritreritra hoe manao régime kaiza ty j'ai commencé à perdre l'appétit de tsy mahinan-kanina firy mety amiko le satria memahia manao tennis pitipitika tsara miala mipipy tsara inefatra tsy nanaiky ny vadiko raha tsy nentina teny amin'ny dokotera rehefa nanomboka nidina mikafy ny 92 kilos andro folo no nentina teny amin'ny dokotera
De teo le dokotera tonga de miteny izy aloha hoe alohan'ny tenenako zavatra betsaka ozy de tsy maintsy verifiena aloha za manko ny aty tonga de contrôle général check-up analyse totale mihitsy zany rehetra rehetra jusqu'au moindre détail. Inona diso misy chronologie diso ozy mivadiko zany am'le izy fa bon tsy moa zany l'important fa afetsika miditra am'le izy de 2018 2019 zany de tokony hody mois de mai zany dia eo am'izay zany le ao am'le dokotera de natao ny analyse rehetra zany niditra laboratoire efa ho flacon ho folo mahery no nalaina de le ry mbola tsy tahitra mememe tsara izy loatra tsisy tsy nanana souci mihitsy amy 12 sasany ako maneno ny telefôniny naty manko ny laboratoire misy dokotera zao de zao ianao de tsy maintsy mankany amy dokotera anao zy zao de zao votre médecin traitant inona indray ary zany j'ai quand même paniqué de inona ary zany moi au fond de moi-même ankoatran'ny hoe ny appétit perdu zany poids perte de poids ça va quoi jery ana le dokotera tonga tao tena mbola velona ve anao io zy za moa sady za moa tsy nety mipetraka fa nijoro satria tsy indrindona de mbola vous voyez bien que je suis vivant qu'est-ce qui se passe vous voulez que je fasse des efforts ou je sais pas moi tout ça que va tarehanao sy ny karazany de non normalement vous devez être vu les rendus là vous devez être sous terre déjà ben, vous êtes en train de blaguer là non aussi vous allez être hospitalisé tout de suite mais qu'est-ce qui se passe là Yagouzan va demander vous êtes atteint d'une insuffisance rénale chronique aussi. Quel âge Comment zany pipi foana nefa ny fa phase terminale ty ozy tonga anao de manao dialyse zao de zao izy miditra hôpitaly ianao zao de zao dia anjaran'ny hôpitaly zany fa hitady fandriana afaka mandray anao fandana mody dia satria teo izy zany efa niantso de mbola tsy nazo fa au plus tard ianao raha pitso anao miditra de au plus tard ianao raha alina na raha pitso miditra hôpitaly ny pitson'iny nahita hôpitaly izy tany Montreuil de nakany Montreuil natery mivady aman-janako tany sao nitsoaka satria za tsy nino mihitsy tena diso zany diagnostic zany tsy mino an'izany aho tonga tany Montreuil de natao ndray ny ino izy teo ny analyse rehetra zany de confirmé teraka to malala zany vao nanomboka tonga saina fa ozy zareo hoany aloha ty fanafody reto fanafody reto efa eraky ny arona dia miverina ty ianao afaka 2 semaines za zany amin'io 2 andro fotsiny any tao 2 nuits zany de lasa nody defa tonga defa nahazo ny zay natsara anao hoe gasy fa raha vazaha mety hafahafa ihany le statut satria tonga tam'izay zany tonga de nahazo ny aide médicale de l'état tonga de 100% tsy mandoa voly sansane zany tena teneniko anareo fa tena vitany zany nafisosany zany taratasy zany raha tena misy tanan'Andriamanitra mihitsy miasa mba manontany ihany gasy hoe tena
possible ve hoe vita ao anatin'ny 2 andro 3 andro zany. Amin'ny olona taty. Vita io. Mody lery. De ahoana ozy tena miala tsiny azy reto fa tena raha misy olona sary tahotra ao hôpitaly, raha misy olona sary tahotra an-tsindrona, raha misy olona sary tahotra dokotera de Fleury Kotomalala ny voalohany. Ary io zavatra io fa nisy nanambanambana tany Madagasikara, fa nisy analyzy nataoko tany amin'ny Institut Pasteur contrôle nampanaoviny dokotera akamako anahy, fa natahotra de tsy nalaiko ny valiny. Mandrakitiny androany. Asa raha mbola misy l'Institut Pasteur ery amin'ny Cora ery na ery amin'ny Carrefour izy am'zao. Tsy nalaiko. Ohatrany de tam'zay tena miala tsiny am teny andia. Rehefa notanetry any de fikaiky ny vadiko. Ça va hono fa reto amin'ny fanafody hoanina de ohatran'zao de rehefa lany reto de raha ça va de tsy makany intsony. Nefa tsy zay le izy. Lany le fanafody de tonga de heverina any. De manaraka amin'ny protocole rehetra am'zay avao. Lany le fanafody, tsy heverina tany intsony raha Kotomalala. Après 3 mois un matin, toc 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 toc. Jereko am'le Juda, polisy anankiroa. Ohatry inona ty koa reto polisy reo? Nino le? Ianao ve ny Fleury Kotomalala? Eny toko. Manaraka anay ianao zao de zao. Fa ahoana? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, manaraka anay ianao zao de zao. De gaga aloha zany tsy mino ôter. Tonga tao anaty tômôbila vao miteny zareo mafy ianao ka. Zay zany nieritreritry hoe fa maty ianao. Fa ahoana? Teo am'zay aho. Ny hôpitalan'ny Montreux mitady anao. Eran'ny la Frantsa. Ianao tokony hanao an'zao, tokony hanao an'zao, tokony hanao an'zao. Tokony hametraka protocole momba ny dialyse ianao. Jereo an'zany ny fiasan'Andriamanitra. Polisy mihitsy miasa amin'ny frantsay. Nasiany nakanao tao an-trano. Iny andro iny le lendemain de nametrahana katetera teto. De teto zany natao le raha mahita an'zany impressionnant. Le dialyse tamy voalohany izy de mitsofoka aty amin'ny tenda aty. Le tuyau be ohatrohatran'ny tanako zao. Et à peu près de 4 jours teo any tao, 5 jours, fa za kosa zany zany mahatokany ny asan'Andriamanitra. Na le fiasan'ny dossier rehetra fandehan'ny dossier fotsiny sy ny fisosan'le disponibilité-n'le salina, to zany ka tena miasa Andriamanitra. De za zany tsy mivaky loha intsony fa de hoe bon, mipetraka am-pelatananao ty Jesosy a, fa mahery manana anao. Ny antony tantarako an'ity zavatra ity aloha de zao a. Tsy natao alahelo ahy nareo, aza malahelo anao. C'est dit. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas voulu raconter et dévoiler, ouais. Il y aura qui vont avoir pitié de moi et qui vont dire, non, je me bats, c'est un combat qui m'appartient, qui m'incombe, qui a besoin de mon courage. Je suis bien entouré par ma famille, par ma femme et mes enfants, par les gens qui m'aiment, entre autres vous-même. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis attaché à vous. Et même la preuve que je ne peux même pas vous trahir. Combien de fois les propositions ont été données ici? Mais j'ai systématiquement refusé. Verenatsika manko iny rehefa avy eo. Zay zany ny antony aloha zany hoe tsy natao, c'est pas pour que moi vous ayez pitié ou ohatran'izany, tsy zay l'izy, na hoe vous attendrir. Non, tsy zay. Ary zay mihitsy tsy nitantarako anazy depuis satria tsy tiako hiditra am'zay le zavatra, fa maintenant il est temps, avec beaucoup de lucidité, de sérénité et de recul,
no hitantaraiko anareo ahafahanareo koa maka modèle hoe zany ara manjoan'lery fa maninona tsika no matory ampitoerany maninona tsika malagasy loatra efa zany ara misy mitena hoe tena meko iresaka kely anreto le mpanohatra reto manohatra atsika zany tsy mana ratsy zao re olona raha tsisy mana ratsy ianao raha tsisy miataky ianao amy zavatra anankiray ataonao de mieritreretinao zay fa tsy milamina zay ary ny olona mana ratsy aza de raisina loatra foana hoe negativa foana fa ireny afahanao miajuste ny tiranao fa volane pas aziry en fonction de leur caprice et encore moins de leurs exigences parce qu'ils vous amènent dans un lieu là où ils pourront vous attaquer tranquillement. Faites et créez vos chemins, votre opportunité. Zay ataontsika eto isan'andro. Arrêtez de copier les autres. Zay mahatonga anahy miteny anareo rehefa zavatra efa publien'ny olona aza le efa ty amiko aty tsy mamaky an'ireny intsony satria zavatra asa tanan'ny olona tsy tiako micopie azy zay zany le de ka zay no tsy nitantaraiko tam'izany andro zany de rehefa vita zany le installation an'le matériel rehetra dia on va dire quelques mois après zany nasina fistule ny tanako zany asina fistule de didina moa zany asina zay dia manana fistule ato amy tanako ato ohatran'ny olona sady ty ho asoroko am'zay ngambany fa ty le ankeo zany nasehoko anareo ankeo fa en fait l'histoire a évolué vachement évolué et tout ça c'est par la grâce du Seigneur zany ty zany de ankeo fa efa tsy dialyse tsony nareo manko misy olona zany manao raccourci hoe dialyse le izy fa tsy efa tsy dialyse tsony fa efa entretien anareo io zao mbola misy raha reny ohatran'izany c'est un peu je vous montre en direct zany de 2019 zany nanomboka nanao dialyse hitanareo 2019 zany nanomboka nanao dialyse de zao teneniko anareo raha tamy Madagasikara aloha zany efa maty zany satria sady mandany arena no mandany vola ny manao dialyse any Madagasikara ary raha ny statut politikako de ampidiran-dralahy zavatra kely fotsiny ohatra hoe concentrena siramamy fotsiny ao anatina circuit-na dialyse iny de vita azonareo donc zay zany fa heureusement taty an-dafy zany ny découvert le izy tao anatin'izay processus rehetrarehetra zay sy protocole rehetrarehetra zay dia tsy nahazo nivoaka ny territoire frantsay Diarakotomalala Fleury eritreretina zany tena hoe nitsoky le ry de rehefa azo le ry de mibataina tany amin'ny hôpitaly de tenenina mihitsy tsy mahazo mivoaka verbalisena zany fa tsy hoe nidécrétena verbalisena hoe ianao tsy mahazo mivoaka ny territoire frantsay anao saky azo tomona mihitsy moa ny passeportko tam'izay fa passeportko fa lany andro satria tsy meno ny fanjakana malagasy passeport satria tratran'ny IST de vao mainka mety ozy ny frantsay zany ohatran'izay entre temps nanaova ny fanjakana malagasy raha hoe tsy niteny tsy fa niadiko ny kombako fitsarana pendant notre absence sans qu'on tsy nisy fotoana akory nahafahany niary tena
dia tratra ny fanagadrana 5 taona sy ny karazany. Mivadiko tsisy idirany amin'ny politika mpitafany dralahy koa. De nanaovany dralahy demande d'extradition avy any Madagasikara. Ka ny demande d'extradition moa zany tsy maintsy tedavina ianao aloha. De rehefa tedavina ianao de hita herintaona après zaho amin'ny préfecture manao demande ny taratasy, mino ny polisy hoe manaraka anay indray ianao. Enjana anay zany reto hoe enjananay zany. De tonga teo de hoe ty misy demande d'extradition. Fanjakana malagasy heureusement moa ny tena mba mahay droit ihany. Za aloha mila ny avocat koa. De rehefa natsona ny avocat de hoe alao aloha le commis d'office ny ao a fa rehefa miprésentena amin'ny mandeha fitsarana le izy de zay vao mitombo zay. Ok ary. Fa zao fotsiny nataonao zao nataonao ozy izy fa mody ianao fifandresaka tamiko teo procureur ozy ny avocatko zany. Sainte kely aloha. De lavitra zany le hoe extradition. D'autant za zany efa mahafantatra hoe d'autant plus raha vao misy an'io tonga de lavin'ny fanjakana koa io na misy didim-pitsarana raha. De za mody gisa. Ilaina manko le mody vendrana. Mandeha ny fitsarana, resy ny fanjakana malagasy, jusque tany amin'ny appel là, resy koa ny fanjakana malagasy, indroa. Tokony handoa vola amiko ny fanjakana malagasy tsy nandoa hatram'izao. Satria zay ny procédure aty. Rehefa mitory olona ianao ka tsy mahavody ianao mandoa vola. Tsy mitena zany tsy efa tsy tantaraiko intsony ny procès ataon'ny hafa. Fa tsy tantaraiko intsony resa dralahy. Au moins indroa, sans compter ny procès mbola ao zany amintsika miteny zao. Fa tsy zany rehefa zany ndraiky zany efa taty amin'ny 2020 zany, tapatapaky ny 2020 na ohatrohatran'izany zany zavatra rehetra zany. Satria rehefa nanomboka nanohatra mafy am'izay de tsy zaka vavonon-dralahy intsony le izy, ary zay angamba mety manamarina ny tenin'lesakay zao hoe matahotra ny diaspora le fitondrana, raha am'izay côté zay mety marina ny teninao rahalahy fa tsy tomboky le teniko teo. De tokony nody fa nahazo an'izay hoe tsy mahazo mivoaka ny territoire. Tokony nody ihany koa fa nohon'le extradition, tozako hoe raha tonga lahy de gagazo ao Ankatso ao Tanimora, maty any lahy. Satria le aretina mahazo anay itony zany tena aretina tena hoe enjana be, mila fitandremana be mihitsy na amin'ny fahadiovan'ny sakafo ary. Et bon, manao dialyse zany dia tsy maintsy hanao transplantation. De mahafantatrareo moa fa ny resaka transplantation rénale zany 5 taona ianao miandry, 5 taona ianao zany manao dialyse, 7 taona, 8 taona miandry manao dialyse. Mahafantatrareo moa zany. Ny Rakotomalala Fleury tsy ampy heritaona sy tapany. Tsy ampy heritaona sy tapany. 17 novembre 2021. Rehefa natsona ny 16 novembre 2021 de amin'ny roa maraina de moi j'ai dit, j'avais un ami camerounais qui me disait, si quelqu'un t'appelle à 2 heures du matin, ne décroche pas. Ça veut dire qu'il a des problèmes et ces problèmes deviendront tes problèmes. Et moi j'ai dit, je ne vais pas décrocher ça. Satria zany normalement à 2 heures du matin, mbola tsy matory. Mbola manao ny recherche koa. De
Puis moi j'ai dit, d'abord l'Andemante, maintenant, lasa fotsiny ny tanako mécaniquement, na automatiquement. Ohatran'ny robot dia mindraisiko le izy. Monsieur Fleury rakoto manano. Oui, bonjour. C'est l'hôpital là zao. Alors tsy teneno. No miantso anao. Vous êtes convoqué à venir demain? Du moins invité. Parce qu'il y a rien de disponible pour vous. Et moi j'ai dit, vous êtes en train de blaguer, vous me racontez des âneries ou quoi? Au bout d'1 an et demi, j'ai déjà un greffon qui m'attend. Oui, vous avez beaucoup de chance, hein. Vous savez, hein. Il faut en profiter, il faut accepter. Vous acceptez ou pas? Bien évidemment, j'accepte. Ouais. Ok, alors, vous venez à 15h. À 17h, vous serez au bloc. Efa misy tomobile maka moa ny vazaha. Tonga anao dia efa taxi zezety. Za 100% tsy mandoha vola zany. Iny dia efa nomana ny entiny ny valiziko. Tsy misy an'izany hoe arahana vady aman-janako zany. Nefa ty opération préparation zany tena enjana firmoa ianao préparena contrôle rehetra ty tam'izany. Raha tsy impeccable amin'ny fahasalamana, tsy afaka entinao ambony table d'opération anao. Pour vous dire zany ceux qui me vous les détracteurs là. Possible anao nareo mety tsy salama noho izaho koa re. Ah oui, hein, je suis désolé de le dire. Fa zao tsy mindrary ratso anareo a. Fa misaotra anareo be dia be, tena misaotra mihitsy amin'ny ozon-dony. Fa zao fotsiny teneniko anareo, ça ne m'atteint pas. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas me rabaisser à descendre plus bas et aller plus bas que vous. Non. Désolé, vous pouvez y aller 4 fois indray. Satria ny antony ne mahatonga mataty dia zao za koa nanao taloha. Ohatra zao namela ny anitra hoe mirongana. Beauté efa mirongana io dia atao iny ka azafady anitra aho. Miala tsiny toko mamerina an'le izy. Dia zao za mirongana koa. Dia ho tezitra ve za? Dia ho tezitra ve za ampialan'ny olona hoe jereo tealahy mivoto be ohatran'iny, ohatran'ny voatavo, ohatran'ny lokosoa. Non. Ka zay ary le izy. Mety alako tsy mitandro-tena. Le 21 novembre 2017, tamin'ny telo aho tonga tany, tonga dia misy dosam-panalain-drareo zay a, dia karakaraina daholo ny perfusion, ny ametrahana ny iny ty teo ny circuit rehetrarehetra zany tany ambony. Dia avy eo mibataina amin'ny fandriana le brancard iny zany dia mandeha ny andrareo moa. Dia tany amin'ny sous-sol tany amin'ny farany ambany tany. Dia rehefa tonga tao zany dia mangingina be aho. Dia nanatona anahy jiosy. Le bany zany David ny anarany, teo za mantry anazy hoe vous êtes juif? Ino izy izy? Ah, tout ça c'est l'œuvre et le travail du Seigneur. Merci Seigneur dia mivavaka teo aloha. Le gars, il n'a même pas 30 ans, je vous assure. Vous avez confiance en lui. Il n'a même pas 30 ans. C'était un jeune homme. Ohatran'ny hoe zanako zany satria ny zanako à peu près 2021 zany, 31 ans angambany. Oui, à peu près. Rehefa niditra tao dia za hoe, za moa mpanany andray, ary tsisy muzika angao a? Ah, vous voulez écouter de la musique aussi? Dia eno a. Dia inona no tianao classique hoa qui convient au contexte. Dia nandefa teo moa izy dia tsara be le izy. Amin'ny io zany tamin'ny 5 no nanomboka tao a. Amin'ny 2 maraina angambany vao voaka tao. Dia tany amin'ny 3 maraina tany taitra.
Teo daholo zany hatrany am'izao taonao iny sy ny kararany. Fa Dieu a fait que j'étais en forme. Et je ne cesse et ne cesserai pas de remercier le Seigneur. Nareo koa tafiditra anatin'izany. Tena raha tsy nanana anareo angambany aho. De hoy Jesao inona moa ny adidin'le ty tsisy ilanan'le ty intsony eto ambony tany. Tsy manana didy io sisy. Ndano, mody. Sisy ilananao intsony. Manana didy am'izany aho koa. Manana didy amin'ny fireneko aho. C'est pour ça que je suis là. C'est pas le fait que Dieu m'a aidé, m'a redonné la vie. Non. C'est surtout pour remercier. Ary ndray andro ano a hitsanganako vavolombelona satria ny antony de zao ninona reto zavatra atao ninona zavatra atao ka tsisy finoana matoko ny tenanao aloha ianao tena tian'Andriamanitra zay a tena hoe matoko ny tenanao ianao matoky an'Andriamanitra ianao tsy mandangy ianao tsy mijagajaga ianao tsy totakely ianao mafy zany a ny ankabeazan'izany nefa nataoko daholo tam'izany mbola tanory fijangajangana moa zany fa ny totakely kosa aloha non ny fokarongony tsy nataoko fa tokalao i fa rehefa tonga le fotoana hoe eto ianao tsoka metrahana anao de la pire izy anaty vai zaraiko aminareo zany zavatra zany satria ao anatin'izany zavatra zany de mangiry eto andraindray eto zany tam'izany 2010 nareo tsy nahatsapany akory hoe ity olona fasy ty ne mety possible ho maty tapoka eo mpanaovanao début décembre 2021 de efa nireprendre mbola nisy tio tamin'ny vatako raha tsy diso tao 2 semaines nantany amin'ny hôpitaly any amin'ny hôpitaly mbola mahavita manoratra manao mur zako hoe ty combat ty tena ataoko ty je ne vais pas dire hoe c'est ma raison de vivre fandray andro any ty tsanganako vavolombelona am'ireo mpiray tamin-drazana amiko reo eh bien pour vous qui sont qui êtes les détracteurs de Ratsiraka, c'est Ratsiraka lui-même qui a inculqué ça dans ma tête. Rehefa tsy salama izy ndray am'izay tena voan'ny grippe be efa KO le ray aman-dreny ianao tokony hakaram-poana moa monsieur le président ny raharam-pirenena ozy izy tsy mahandro olona marary ary ny oroko ozy izy no tsy mitia ranorona lelo zany tiany tenenina sy mivatako ny mangorooro fa mifonctionne tsara ny saiko ozy izy ary matoa mbola mifonctionne tsara ny saiko de mbola tian'Andriamanitra hiasa zany tadidiko zay teniny zay ny vatako no tsy afaka hoe tena mifonctionne 200% comme avant ka mahavita tennis mihoatra ny tokony ataon'ny première série reny iny zany aloha andeferako iny mitsabo an'iny aho fa ny saiko mifonctionne tsara ary au contraire raha tena mifonctionne be mihitsy dikan'izany tsy maintsy ataoko ny asako sy ny fanasaovana sy ny adidiko amin'ny fiarahamonina autrement je mourrai bête maty naretina fotsiny tsy mba hoe maty teo am-piadiana
navita zavatra navela ho an'ny faramandimby zavatra tsy azonareo nety zao aneo renany zany taranako sy ny faramandimiko fiara hoe ninona tenenareo zao zavatra ataoko zao ho tafiditra ao anaty tantara zao rehefa anarenany vao misy ary zay ny tsy anaovana zavatra diso zay ny tsy anaovana zavatra diso amin'ny zavatra ohatrany to satria mizavatra voatahirin'ny miaina aman-jery voatahirin'ny numerika voatahirin'ny youtube de rehefa tonga any arenany de ay tatabe an'lany andaingako bebe an'latra amindaingako jereo marina amizao fa ny zavatra mitranga de ohatrany hoe toza marina foana zavatra tenen'ny fleria nefa mbola misy olona eny mavita amin'ny teny hoe manelitsao de zay mihitsy mahatonga anao hoe nao zany tsy maintsy miezaka anao tena za tena mitenin'ny olona miatra za tsy mahavita raha vao tsisy profo de eritreretin'ny olona fa masika no tsy afaka manao raha vao tsisy profo zay ho ahanatra ao anazy hoe niepoka tapoka le témoin de lasa resy tamina fitsarana indray mandeha any any resy niepoky le ry nefa le ry zao misy amin'ny teny aho hoe tena terre vita zany ny transplantation tsy aferina fa anarary aloha fa ny fitsaboana ty koa mahay manao zay tsy makarary fa ny nanala an'le teo tamin'izao ty avy eo mbola contrôlena ndraiky ty zana anandrainy sy ny karazany mo c'est quelle douleur fa rehefa manana ny tompo ianao zany ohatran'izay de bon traitement na fanaraha-maso no atao am'izao fotoan'izao indray mandeha indroa arakaraky ny tao anatin'ny herintaona zay indray mandeha isam-bolana indroa isam-bolana tsy maintsy miditra hôpital du jour de ampidirana an'ireny le tio be deaibe reny zay tsy fantatrareo fa androany izy moa zany décidé ady milaza an'izay ary tantaraka aminareo tsy natao ifamendrifendrena fa ifampizarana hoe ry malagasy avako tena raha sitrapoka sy mimokondohaka tena teneniko anareo fa nody tamy Madagasikara tena tsy afeniko anareo fa nody fa saingy zao manana zay aho hoe tsy afaka mandao an'ity territoire frantsay ty raha tsy maka autorisation ary zay koa nefa ny tena nanavitra anahako de reo am'izany ny fiasan'Andriamanitra ao nanavitra anahako tam'izay le demande d'extradition zay angatahan'io fanjakan'io angatahan'io Andry Rajoelina io demande d'extradition tena lazako anareo zany zay ngamba ny androany raha ohatra misy fanontaniana afaka mamaly nareo afaka manontany nareo raha sitrakareo tompo ny an'reto teneko anareo nareo détracteur zany tsy mampaninona anay mihitsy nareo manao an'ireny attaque reny satria efa fantatrainy ny valeranareo efa fantatra ny hoe olona ohatrany ahoana ny ny manodidina ny Andry Rajoelina fa fantatra zany vao maika nareo miconfirme ny valeur morale anareo amin'ny zavatra ataonareo ohatran'ireny fa zavatra teneniko anareo fotsiny raha iza fleurirako ry malala no ataonareo ohatran'ireny za tsy hoe maivana be na moradoma psychologiquement ohatran'ny mialo ohatra sitrapony mialo ny exposé-ny zanany hita amin'ny public de zay iny fantatry ny olona zany ny faiblessiny am'izao fotoan'izao ka zay no natonga an'le hoe tsika indray zany am'le hoe
am'le surnom kizitika sy ny karazany, kirety, kapsily, iny zany tsika mba rapita ka raha ohatra diso zay toko amin'iny, ialana tsiny, ialana fondro. Mbola izy toany le hoe moyen io an, satria lavalava ihany le izy an, efa mahatratra adin'indray sasantsika zao, de aleo taperina any andrano. Misaotra betsaka anareo manome cadeau reo an, tena misaotra betsaka tompoko an, misy 396 nareo an, misaotra, azadino ny fifanampiana amin'ino tizy teo, amin'ny avocat, satria zany no zava-mitranga amintsika tompoko. Mandram-peona, sambo tahin'Andriamanitra, veloma tompoko.